Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Akanjon'ny fahafatesana. Tantara nosoratan'ny Njakahany. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iaina tantely, Angolapity. Miaraka tamin'ny Tojo Randry, Sinez ary Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nikirakira ny lafin'ny teknika. Fanandy Nanatontosa. Rotsy fitiavana. Akanjon'ny fahafatesana. Andro fahatelo. Allô, monsieur le commissaire. Ye, zay mihitsy netsoko anao. Tsara ho azy zay. Ao fa mandalo any ara-pitso ary. Eny ary. Misaotra indrindra andeha mboto commissaire. Tazomina vonjo maika any amponja hono Lorraine. Fa anseona hitaminy fotoana nanaovana famitorana azy. Zay mihitsy. Ary za teo nasira farareny vavany reny izy mihitsy ny nanafy nanjanako. Lazainy komisira fa mahavava tsy mety milasa misy ankasiona izy. Rehefa ela venela tsy ho fay ihany izy dia idiny. Fa zany eo ihany. Fa mbola tsy tatrasy ihany zany hatreto hoe aizy kasi. Ty sariny ty sisany mba solony ato an-trano. Fa nakaiza renao ry zanako e. Sanatry ve efa maty any ianao e. Tsia dia tsy nialana nenina akory. Ary tsy haina ho hitako na tsy ho hitako tsony akory ary. Kasia manome toky anao aho fa iova sy ho tianao ka hanome fitiavana be dia be ho anao. Ny ray tiany zanany rehetra ary raha tahin'Andriamanitra ka tavaverina somatsara eto anirako ianao. Andriamanitra, mba tahiry izay zanako izay. Nandray iny ilay voalavo teo. Ndry nanao loatra ka tsy nanjary nahatikitika tsony fa dia nihinana an'ilay izy teo. Izay tokoa ilay hoe mihinana tsy fihinana rehefa sendrany tsy azo anoharana. Fa zazanaka-panaka reny ity ve no hihinana an'iny ka nakaramaina iray tapitrisa zazana tany an-trano tena tsy nihinana an'iny kosa e. Saingy angamba efa lalana voasoritra ho azy ao veto izao. Ahitako ny fiainana mbola izay tsy hitako hatramin'izay akory. Eny raha tahiny ka mbola tafavoaka eto aho dia mba hanandrana fiainana tsotsotra amin'izay koa ngamba. Raha sitraka ao re mba ampio aho afaka mpisaoketsa mahazo anazy ao dia tahio koa papahany amin'izay misy anazy ihany. Hoay, tena mivadika avy tokonora. Aleo ity plastika izany io raha tsy maray soa aloha tsy misy atahorana idiran-drano ty fiary ty. Aleo isika ny lamba izay tahaka ny tanako aoriana ato fa fanampiana ny lamba amin'ny fizy izany raha izao ny toko so asa mba nisy avidosy tiako tato amin'ity boatako amin'ity. Tsy rehetra efa tsy mandeha daholo koa, tsy ho an'ilay tsy mahitao todiny daholo ny batery. Izay fa naso lamba sady koza mihitsy ty. Ireo loatsy tsy nampino an'ity torche ity fa sao dia ho sahira mety raha laka. Bazany e ohatran'ny vao maika mihizy be orany ity. Marina tsy ho tondraka ny rano. Mipetra ny kanina lafahafa nety misy anaty e. Marina mafy tsy ho faty an-drano ato aho. Aza hitako ny zany.
hoe tatrano azy fa inona izany loza tena zaka an'izany ty fiary ty maty a tena izay avoafato marina isaka mihitsy ty sady efa manomboka miditra ato anaty tobily le rano efa manomboka malo daholo ny lamosiko tafiditra amin'ny elakelan'ny fitaratra kain-drano loza maty a tena lasy ty sotra maro saka an'drano le tomobily onjeo e onjeo zany raha ranomorana marina raha ho tafavoakaroboana intsony aka aleo angamba hijery mikalaboronina ato ambadika ato aloha dia atory ireo ka dia maraina mandalo ary amin'ilay sipa mafilohany indray sady amarana ny tantarana am'izay efa ela loatra taso dia apidy doza io raha sendra polisy aleo rangaha zay mihitsy natao azy ety amoron-drano kay marary tongotra kay izay vo tsarako le rano mandeha dia le tomobily zakan'le rano ary kay voatazon'ity fakakazo to dia tsy latsaka fa lalina be ty rano ato ambadika ty ny fiara iza moa tsy hitako hoe nakaiza koa tena misy maratra be ny tongotra aleo aloha iaraty dia fetsiny ty ka sao dia hitatreto aleo arenaty reto akanjo sasandreto ka sady amin'izay mando be mavesatra be fotsiny aleo solona mihitsy ka na mpiantsonahony ianao andre matoko misira mahazo toerana ianao azafady monsieur Victor misaotra tompoko misy vaovao mahakasika amin'ny fanavona ny zanako ty ka miangavy anao aho tony tsara fa misy ina andre matoko misira zaho hoe misy olona roa nandalo teto ny laza ho nare olona ny antsovontsy tary amin'ny lalana miakandrefana iny zany viko misira tokony ho 5 kilometatra miala andreny vohatra ka tsy fantatra na ny zanako ao zay na tsy dia ahoana ny atao amin'izany dia anontany anao fotsiny raha hiaraka aminay hidina ny atoerana ianao na tsy satria mety ho zava-doza no miandry antsika any izay no ampimanako anao meloha efa tia hitanjanako andao fa anaraka anareo anaizy anaizy ay ka zaho ary aleo miaraka amin'ny fiara ray tsika mba hisoroana ny mety ho fitaintainanao tsy maninona mihitsy andre matoko misira ka ndao ary sao dia ho taraiky eto ihany brigadier oy commissaire atsony ekipa fa andeha tsika afaka ihany ala efa voaveko ity ndratra tsy maintsy mitondra nyity tehan'ity aloha zany fa tsy mahatehana ny tongotro ilantsiny tsy maintsy andeha hitady toerana isiana aloha andro any alina efa miariva koa ity ny andro fa zao dia iraraka eo indray ny orana ka ho sahirana dia ho aiza re zany iana tsy misahana varatra aroatra misy afo midonaka izany ry ambadika ry vohatra kely ry aleo rangama keny sady tsy lavitra koa io
Tongotsika monsieur Victor. Akay tena dia lavitra be aty mihitsy. Fa inona ry zany nataony zasiny daty e? Andao aloha tsika hidina eny toerana hijeriny manodidina e. Brigadier, tonga dia entiparitaka ary zalahy hijery sy hisavany manodidina e. Tonga dia manome signal anareo ary efa misy vaovao a. Voaray! Tena sira ve nareo fa tonga dia tia ny zanako andrema toko misira. Raha araka ny renseignement nomen'ireo olona roa sendra nijanona tety ireo dia natazana jirona fiara nijanona tery ambany tery. Dia nisy koa klaxon nananeo sy feon'olona ny antsovonjy e. Zany avy ianao jerenao any na dia ny fafan'ny orana aza dia mbola hita tsara ihany, fa ny anjera aveny ambony aveny ny fiara dia ino andao any arahany io nidona mafy tamin'ity azo ity ary dia tafajanona teto arak'izao hita izao. Mbola hita tsara ny trasan'ny fiara dia reto koa nisy nandrehatra afo. Nisy nandrehatra afo izany teto akaiky-kelan'ny fiara teto. tena marina izany. Reto koa nivaky taratra tao aoriana angamba. Ary ohatran'ny hoe nikisaka ny izany fiara izany. Nikisaka hoany? Ka jerenao ty e. Jereo. Iny nikisaka nidina any. Eny tokoa monsieur Victor. Tena mety zakany rano tamin'ilay orana nikija omaly angambako. Somary betsaka ihany koa manko iny orana iny. Dia reto, jerenao reto e. Fa ino ndreny ha? Oe. Fa tsy le famako ve ty e. Dia le tsofa fametrako tao amin'ny malina ihany koa. Anao ve reto monsieur Victor? Tena anary eto ndray matoko misira. Tena tsy salasalana intsony fa tena izy izany le nisy nahita taty e. Tena kasi. Kasia! Milamina ihany aloha ianao monsieur Victor a. Ary andao hidina fa miantso anery zala zany. Misy zavatra hitany angamba any. Andao tokoa ary. Mety ny zanako izay. Malagasy FM manolotra ho anao izao akanjon'ny fahafatesana. Tantara nosoratan'ny Njakahany. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina tantely, Angolapity. Miaraka tamin'ny Tojo Randry, Sinez ary Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nikirakira ny lafin'ny teknika. Fananjy, Nanatontosa, rotsy fitiavana. Akanjon'ny fahafatesana. Mbola hitohy. Malagasy FM 104.4 MHz. FM 91.4